manoloana ny trangana fanapozinana ara-tsakafo avy amin'ny fihinanana azan-dranomasina izay niseho tatoato tranga ampiseho amin'ny vanim-potoana mafana toy izao dia nandray andraikitra avy hatrany ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompianaran'ny Jono tamin'ny alalan'ny tale jeneralan'ny Jono sy ny fiompiana anaty rano Dr Bemanaz Etienne nitondra fanazavana sy fanentanana ho an'ny rehetra amin'ny tokony hitandremana mba hisorohana ny loza. Tsika manerana faritra rehetrarehetra dia efa manomboka miditra amin'ny vanim-potoana mafana zao. Dia ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny Jono dia mitondra fanentanana sahady manoloana ireo tranga zay efa hitantsika hatramin'ny herinandro dia misy tranga mampalahelo zay ny vokatry ny finananareo azandrano dia misy famoizana hena, misy ny marary. Tranga zao tany Fenerive-Est enitsika dia ny tao antalahy omaly dia misy tranga na finanana trondro zay niteraka tsy fahasalamana be. Ka isan-taona moa zany misy vanim-potoana zay anentanana ny rehetrarehetra indrindra antsika mipetraka manamorona ny morontsiraka dia tsy tokony hanana hazan-drano zay efa voafaritry ny lalàna. Dia eto zay dia manentana sahady atsika efa miroso amin'ny vanim-potoana mafana atsika zao dia manentana atsika mba hitandrina ny finanana hazan-drano. Misy karazana hazan-drano zay ho hitantsika eny amin'ny affichage isaka ny faritra ny distrika ny fikotany rehetrarehetra manerana ny nosy manomboka amin'ny herinandro dia ho hisy affichage ho hisy sarin'ireo trondro, ny akio ary ny fano zay tsy azo hohanina mandritra ny vanim-potoana zay andro mafana voafetra. Entanana atsika mba tsy hanao tsinotsino andreny fa entanana ataon'ny mpiara-miasa any amin'ny faritra reny fa zava-dehibe aina no arovantsika, aina aintsika olombelona ka oka atsika mba hitandrina ny finanana reny azan-drano reny fa misy poizina hoentindreny azan-drano zay miteraka tsy fahasalamana ary ny fahafatesana ho antsika zay mihinana anazy. Tsara ho zavaina amintsika tsotsotra zany hoe ino moa mahatonga hoe azan-drano reo dia misy fanapoizinana. Zany hoe rehefa tonga ny vanim-potoana mafana dia misy karazana zava-maniry zay tsy hita maso any anaty ranomasina ny phytoplancton zay misy karazana vitsivitsy dia rehefa izy mamelana miteraka felany amin'ny vanim-potoana mafana rehefa miakatra température ny rano io dia iny le flera hoentiny iny no misy zavatra poizina ho an'ny olombelona ao anatiny. Ka zay trondro zay mihinana an'iny zay base atako hoe base iengany rohy ara-tsakafo na ny chaîne alimentaire ao anaty ranomasina reny zava-maniry madinika reny dia zay trondro mihinana andreny dia mitondra io élément toxique ao anatin'ny vatany. Zay trondro vaventiventy mihinana andreny trondro madinika reny dia miampita any amin'ny trondro vaventiventy ny zay fanapoizinana zay. Ka atsika olombelona matetika efa ty amin'ny sommet an'le chaîne alimentaire tsitsika zany hoe efa miangona araka an'ireny antanantohitra reny le poizina dia lasa tsy zakantsika olombelona ny mihinana anazy. Ka efa misy lista navoaka ny ministera hitantsika amin'ny affichage any isaka mbaratongany any reo karazana trondro zay tena misy risque am'izay fanapoizinana ara-tsakafo zay. Ka oka atsika hitandrina efa matetika ny tranga isan-taona misy ihany fanentanana fa mba misy ihany ny tranga hitantsika amin'ireny. Ka amin'izao fa ny fiandohan'ny andro mafana zao dia efa manentana sahady zay isaka ny faritra moa zany dia mamoaka ny arrêté régional zay mametra satria tsy mitovy ny vanim-potoana mafana isaka ny faritra dia entanana isaka ny faritra mba hamoaka an'ireny arrêté régional reny zay mifanaraka amin'ny zava-misy any an-toerana sy ny lista ary ho isy fanentanana koa hoentin'ireny tompony andraikitry samandiaka ny ministera any faritra reny mba magnentana atsika mba hisorohana satria aleo misoroka toy zay mitsabo mba hisorohana mba tsy hisy tsony zany fanapoizinana ara-tsakafo zany. Ny karazana hazan-dranomasina lehibe toy ny requin, atsantsa na ankio, ny soka-dranomasina na fano sy ny maro hafa dia tena tsy fihinana mihitsy amin'ny vanim-potoana mafana toy izao. Entanina foana ny rehetra araka izany mba hitandrina fa hisy ny fanaraha-maso ho ataon'ireo tompony andraikitra. Ny andraikitry ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny Jono
rehefa tonga ny vanim-potoana fanakatonana ny jono na ny vanim-potoana zay fandrarana fa reto karazana trondro reto dia tsy azo hoana mandritra nyity vanim-potoana ty dia misy voterina pararamasony jono sy ny fanaraka am'izay ny atao ministera zay ao anatin'izay lalàna zay izy no manaramaso satria na ny mivarotra na ny misakafo dia rehefa tonga ny vanim-potoana zay dia tsy azo atao ka misy fepetra resy ministera manaramaso andreny rehefa hita eny amitsena moa zany tsy maintsy raofina daolo zany zay vokatra zay ary misy sazy miatra ho an'izay olona mbola minia mandikan'izay lalàna apetraka zay satria efa zavatra fa hita fa mitondra misy risque ho an'ny fanapozina ara-tsakafo mbola hoentina ho eny an-tsena dikan'izay dia zavatra mandoza zay ho an'ny mpanjifa an'ireny azandrano reny